Tony mazatra aorian'ny lalao goavana tahaka ireny dia misy hatrany ny valandresaka ho amin'ny mpanao gazety hitafatafana amin'ny mpanazatra sy ny kapiten'ny ekipa rotota ho an'ny mpanazatra ny knapsa sport aloha dia tsapany fa tsy vonina hiady ny mpilalaoany tamin'ity lalao miverina ity. Tetsakilan'izay dia nanambara ny mpanazatra sy ny kapiten'ny TS Galaxy fa valy ny fampianarana sy ny fianarana nataony reto mpilalao reto atao amin'ny akademia ny sekoly mibaolina kitra namola volana reto mpilalao reto ireny vokatra tsara azony ireny. We appreciate the World Cup that we got from the people of Madagascar. Very, very, very appreciated. Coming to the game, we knew that if we score a goal, then we'll have a bigger advantage. And obviously it will demoralize sports for a while. So we were just very patient, waiting. If we can score, and if we score, then we know we'll have the upper hand. Izy le avantage zareo zany izy nafaty bola dia ny passion koa zany izy miala izy zany dia zay nafaty izany bola miala izy izay no avantage zany dia misaotra betsaka koa izy tamin'ny fandraisana. Fahitan'ny ekipan'ny knapsa sport amin'ny ankapobeny. What did you see about Knap Sport? What do you think about Knap Sport? Yeah, quite a difficult side to play. The thing is, I think as soon as we scored in Johannesburg, in South Africa, then the pressure was on them. But they got quite some good players that are useful. There's a midfielder who's left-footed, quite a very, very, very talented player. But obviously we play a different style of football, so it's not easy. I know it's not easy to play against us. Tomorrow zany contre amizareo tratra pression be zany knapsa sport tamin'ny match iny tany match le izy any manao knapsa sport lalao tsara mihitsy. That's where we met Chris John. Then we had a journey going forward together, and I would say it's really nice, and I really appreciate being coached by him. So zany coach moa izy tamin'ny zavatra rehetrarehetra izay nataony tamin'ireo joueur nianatra tao amin'ny akademia koa izy. Hitanareo moa iny mandeha amin'ny baolina izy zany iarahana hita fa manana avy teknika ambony dia ambony izy na taktika ambony dia ambony par rapport amin'ny knapsa sport. Izay ilay hoe efa ela niarahana koa zao amin'ny akademia fa automatisme zany izy tena hita hoe niavaka be. Hitanareo fa somary be dia be ny mpilalao io atao amin'ny knapsa sport. Mbola mandrindra zay ny ezaka nandrindra fa tsy tratra moa ilay izy fa tombe tamin'ny ekipa na Galaxy atao hoe trop fort izy zany au niveau technique, au niveau tactique. Araka ny tenenin'ny mpanao gazety taty mitovy ny fomba nanao baolina reny zany tsy ho azara fa nianarana reny. Donc ataony moa zany fa dia miezaka indray amin'ny manaraka satria fa tsy mety izy ny football tsy maintsy misy ohatr'izay. Misy fotoana io mety 6 ans zay nanao foana, 6 ans zay nahazo titre foana, misy koa zany tonga ilay fotoana tsy dia mampety azy mitondra ny suite. Inona ny hitanao hoe ankoatran'izay lafin'ny taktika sy teknika izay lesoka ho an'ny knapsa somary hita hoe natoritory tao anatin'ny 7 minitra. Izay le izy zay io le niteneniko hoe tsy nisy teo amin'ny knapsa zany le envie zay angamba le envie de gagner zany hoe le io ny ekipa nanana envie zany mikory plus niazakazaka be sur terrain tsy mijanona manodina baolina nanana an'le fandraisana zany hoe hitantarana teo aminay mihitsy zany le ohatrany hoe tsy nanana an'le envie misy ny hitako hoe tsy misy satria raha jerena l'izy mialatsiny amin'izy ohatrany hoe passé au travers carrément zany joueur sur terrain. Pression zany tsy efa mahazatra zany fa ianao anatin'ny ekipa zany pression tsy maintsy misy foana fa anjarany joueur fotsiny danika sy mieritreritra hoe inona tokony hanao soratra izay pression zay dia araka teneniny coach teo hoe miezaka foana zany manala an'izay zavatra izay na dia atao aza hoe teo pression zay en tant que capitaine io zany dia
teny moraka ny zoena foana ataony terrain misy azy araka ny tenen'ny coach antérieur hoe mbola regny veny